apatsika voaka ny Tomasina rehetrarehetra zany tsy vakivola fa ny zavatra ho resako eto androany dia raha dia tsaratsika fa nisy fotoana zany nisy expulsion na fandravagna tragno maventiventy teto Tamatavy zay mahakasika ny Spaty Avenir. Izany hoe mahakasika ny fokon'olona eo amin'ny dépôt 1er 2 3 4 sy amin'ny faritra Tamatavy 2 zany dia anatin'ny fokotany Ambodisaina. Izy io zany rehefa nitranga iny zavatra iny natehira tsara fa nisy fotoana nivory zany ny OMC élargie zay nitarihako sy ny tompon'andraikitry ny Spaty zay ao anatin'izay moa zany tao ny député, ny force de l'ordre, ny rehetrarehetra niezaka zany nandrisy lahatra ry ihany koa moa zany nisy zany fiara-miasa teo amin'ny fitoram-panjakana Foibe izay tarihina Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina nandrindra sy nandamina ny mety ahafahan'ny vahoaka misitraka ny ampahany amin'izay tany zany ary isorana moa ito ny fitoram-panjakana araky le varanjako teo zay isorana fitoram-panjakana Foibe izay tarihina Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta. Isorana ihany koa ny Spaty ary nisorana ny tompon'andraikitra teto an-toerana fa misy ampahany amin'izay tany nangatahana tamin'izay fotoana izay zany tamin'ny Spaty no hatolotry ny Spaty ny vahoaka indrindra fa ny vahoaka izay mipetraka ao anatin'ny dépôt 1er 2e 3e 4e ato anatin'ny commune urbaine ny Tamatavy. Ka efa misy moa zany amin'izao fotoana izao ny komity izay natsangana izay tarihiko préfet Tomasina miaraka amin'ireo tompon'andraikitra ny fananantany hiezaka zany andrindra sy andamina ny fomba ahafahany azahoan'ny vahoaka andreo zany izay voakasika izay zavatra zay zany voakasika an'izay Spaty Avenir zay zany mba hoe hisitraka anazy mandrakizay zany. Ka eto zany dia tsara ho fantatsika vahoaka zay mba tsy isiny izay mety rorosaina na isiny izay mety hanarotrana izay mety vaovao tsy marina na marina fa zay zany ny tena zava-misy marina zany mahakasika an'io resaka Spaty Avenir sy resaka expulsion izay natao tany amin'ny Spaty Avenir io zany. Zany hoe raha ataoko mpamitokana zany misy ampahany amin'ny tany izay ato anatin'ny commune urbaine ny Tamatavy no natolotry ny port zany ho an'ireo vahoaka reo. Ary ato zany manomboka amin'ny semaine ambony zany iona moa zay zany misolotean'ireo vahoaka reo ato amin'ny latsinainy andrindra sy andamina miaraka amin'ny tompon'andraikitra zay eto an-toerana ahafahan'ireo vahoaka reo zany misitrika amin'ilay toerana izay natolotry ny Spaty. Fa misy ampahany kosa zay tsy maintsy nitazomin'ny Spaty zany ny port zany mba ahafahany magnatanteraka ny fototrafirasany satria atsika tsara fa ny Spaty dia tokony hanagnampahan-tany izay ahafahany mandamina izay asany amin'ny mahaserana tsaombaly zay zany. Ka zay zany no tsara ho fantatsika rehetrarehetra aoka tsika hotony aoka tsika ilamina aoka tsika anaraka ny toromarika avy amin'ny fitoram-panjakana fa ny fitoram-panjakana ihany no afaka andrindra sy andamina ny zandrehetra zany. Ny vakasika tetsika sy voarapity zany hitantsika tsara fa miroso ary mandeha araka ny tokony ho isy ny voarapity amin'izao fotoana izao ary isorana ihany koa moa zany fitoram-panjakana satria io zany dia tetikasan'ny filoham-pirenena izay hitantsika mazava tsara fa mandeha tsara amin'izao fotoana izao satria efa mandeha tsara ny terrassement efa mandrindra ny fomba rehetrarehetra izay ahafahany izay olona voakasika misitraka ny indemnisation izay ho tanterahany. Zay moa zany zao amin'izao fotoana izao efa tafatsangana ny comité administrative d'évaluation izay ahafahana zany mamaritra ny tokony ho sandany ny ino zany fanatsarana zany hoe ny exploitation izay nataon'ilay teo amboniny zany fanamaitisa molany le olona zay teo amboniny zany. Ka io zany dia agnentanana antsika ihany koa zany mba samby ho calme samby hotony satria ho isy tompon'andraikitra ho isy ekipa zany hitety trano ho an'ireo izay voakasika andeha hamaritra hanome valeur an'izay trano na voly na ny fiompiana izay ataontsika ambonin'ireny toerana reny zany mba ahafahantsika misitraka ny indemnisation na ny tolobidin'ireo valeur izay nataontsika amboniny zany. Ka dia entanitsika satria manomboka amin'ny latsinainy io zavatra io latsinainy talata amin'ny alakamisy no anaovana io zavatra io zany mba
ahafahany rehetrrehetra tsy ho latsa-danja izy ary tsy ho latsaka izy amin'izay évaluation zay atao zay zany